antsika eto Thomas rasy ny mandidina vahao ny oloko vahao ny ianao varina manaratsy io olona maro ngeny efa manomboka tahin'Andriamanitra manangana trano mahazo zavatra maro ianao varina manaratsy io pino maro nefa tahin'Andriamanitra sitrana amin'ny arekiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo pino mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverin-dalana ary reraka amin'ny fanontonan'Andriamanitra tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tadidihoary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21 28 janvier ho avy izao samy amin'ny 5 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vaoniloko paradise teo aloha apitan'ny bazary may ankiriry hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala avy any Antananarivo hitanao ny herin'Andriamanitra hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amelantsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo ny famosaviana ny oziny ka iova ny fiainanao vahao vahao miaraba tsika menakavindray amin'ny anaran'ny tompo tafahoana eto amin'ny ity fotoanan'io mafinaritra dia mafinaritra ity mitohy atrantsika atao anatin'ilay loha hevitra angizabe hoe grande délivrance mandritsy ny ray volana sy tapany izay efa notanterahantsika nanomboka tamin'ny sabotsy 14 janvier lasa teo ary mitohy amin'ny sabotsy ho avy izao ampianatra anareo zavatra anankiray ary havana anio mahakasika ny hoe inona no mahasamihafa ny délivrance ho an'ny olona mpanota sy ny délivrance ho an'ny olona mpino inona no mahasamihafa an'izay satria araky ny efa nyteneniko teto ombenombeny dia bedabe amin'izao fotoana izao reo olona efa nandray an' Jesosy olona efa mivavaka olona efa manompo ny tompo kanefa misy hery miazona misy ozina manapotika misy famosaviana mbola manakery aminy mbola azo ny devolopotena sy ravana izy ary bedabe mihitsy ny mpino no mikakaka ary mametraka an'izao fanontaniana izao hoe pastera olona efa nandray an' Jesosy hoe dia mbola isy devoly ihany sa ve dia mikambanao fanahy masina sy ny devoly zany olona efa nanolo teny efa vita batisy efa mpanompon'Andriamanitra ve dia horoana devoly dia mbola iza koa nisy mpino isy devoly isy kristiana isy devoly zany anisan'ny fanontaniana miperaka amintsika zany ary zany tsy maintsy hovaliana zany tsy maintsy ampianarina ombenombeny ary zay no mahatonga na mampianatra n'ity zavatra anankiray an'io ty hoe inona no mahasamihafa ny hoe manao délivrance na olona mpanota sy ny manao délivrance olona mpino mahasamihafa azy tsotra ny olona mpanota ry havana dia mora hafahana kokoa manana hevitra manko Andriamanitra ary ny hevitra ny planin'Andriamanitra dia izao hoe rehefa tonga ao ny olona iray rehefa manantona ny olona iray dia ataon'Andriamanitra zay amonjena azy ka ny olona mpanota tsy resy lahatra an'izany hoe ho any an-danitra zany tsy zay maharesy lahatra azy voalohany ny olona raha mbola tsy nandrain' Jesosy izy dia tsy miraharaha zay paradisa anao zany ny olona raha mbola tsy mivavaka dia tsy miraharaha zay fiainana mandrak'izay resanao sy ny lanitra zany ny mahamaiky azy dia hoe ahoana ny afahana mitrosa ahoana ny atonga na ho afaka amin'ity blocage arabola ity ahoana ny olana mahazo ao mahatonga natratrana fanelikilehana sy rava foana ny tokantranoko mikorotana foana ny tokantranoko zany mamaiky ampanota zany ahoana ny atonga na hositrana amin'ny aretina dia zay ny mahamoramora kokoa ny manao délivrance ampanota satria reny olona ireny mandrakariva vao tonga indray mandeha ao am-piangonana tsy mahalala ninninona zay fotom-pampianarana izy tsy mahalala ninninona zay lanitra izy fa mba hatonga azy ho resy lahatra hanompo an' Jesosy dia afahan' Jesosy izy dia sitrana izy afaka izy dia jereo daholo ny akamaroan'ny
olona resy lahatra anaty baiboly mahatonga ny olo resy lahatra anaraka an Jesosy dia raha mijery ianao zao ohatra ilay marary tao amin'ny fareny Betesda natonga azy nino an Jesosy dia izy tonga dia sitrana teny eo dia lasa izy mivavaka vao sitrana mihitsy izy tonga dia resy lahatra nanompony tompo ilay jamba vao sitrana mihitsy tamin'ny heritra amin'ny masony dia nanaraka an Jesosy zany ny olona mpanota ny olona mbola tsy nandray an Jesosy moramora kokoa ny délivrer azy mba hatonga azy ho resy lahatra nompo an'Andriamanitra hatonga azy ho resy lahatra n'olo tena ho an Jesosy ivavahana herinandro reny dia afaka ivavahana indray mandeha reny tonga dia sitrany ivavahana tapa-bolana ray volana raha ela indrindra tonga dia miseho fahagagana tsy maintsy ho sitrany reny ininona retiny zany daholo na tonga tsika nivavaka jerevo daholo eny itsika hoe indrindrindra tsika teny hoe fiangonana evangelika na fiangonana zandrany inona moa na tonga anao nanaradia an Jesosy io inona ny jereo fa nahita fahagagananareo nisy zavatra nataony tompo taminao nisy fanasitranana nisy fitahina sy vahaolana dia io ianao natonga anao resy lahatra lasa mivavaka be io fa ianao tsy resy lahatra mivavaka raha tsy nisy fahagagana nataony tompo dia io tsy nisy condition tsy nisy hoe zao tsisy hoe natao batisa ianao dia nisitraniny tompo tsisy hoe mandofa folo karena ianao dia nisitraniny tompo tsisy hoe condition be fa tonga tao am-piangonana ianao nivavahana tonga dia nisy fahagagana zay zany zao le olona mpanota fa ny mpinotra zany ny délivrance ana mpino ray mandrakariva tsy vavaka be za tsy miteny hoe tsy ilaina mihitsy ny vavaka fa tsy vavaka be fa tenin'Andriamanitra zay natonga ny baiboly ny teny hoe any am-bokin'ny Salamo nandefa ny teniny izy mba hasitrana azy sy anafaka azy ao amin'ny longo zay ny anjerany na hoe ao amin'ny lavaka zay ny anjerany nandefa ny teniny izy mba hasitrana sy anafaka lay teny no ny rahana hanafaka ozy izy ny teny Jesosy ndray andro hoe ny madiso hevitra anareo dia ny tsy fahalalanareo ny soratra masina na ny tenin'Andriamanitra ny tsy fahalalanareo ny madiso hevitra anareo ozy izy any amin'ny bokinao sy hafa mivakitsika hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana ringana ka rehefa manao délivrance anampino indray dia tsy hoe vavaka be fotsiny ny atao fa misy tenin'Andriamanitra mila takatsitsika misy fahamarinana takatsika ary izany ny mahatonga ny mpinona mpivavaka na kristianina hoe mitovy ihany ny fametsahatana nataon'ny pasteur ndray ato mpanota ndray ato kristianina le mpanota afaka fa le mpino tsy afaka satria ny anty mpino ity dia misy sitrapon'Andriamanitra mila fatany zay ny tena fiasan'Andriamanitra ao anaty baiboly misy zavatra mila ataotsika misy fahamarinana mila ataotsika ary mila fantatra hoe inona ny mahatonga ny devoly miraikitra amiko inona ny mahatonga ny devoly mbola manapotika inona ny mahatonga ny devoly za olona efa nandray an Jesosy za olona vita batisa za efa converti za olona efa resy lahatra tamin'ny fanompoana ny tompo za efa 5 taona ny vavahana ka maninona ary satana maninona ny famosaviana maninona ny trosa maninona ny aretina maninona ny blocage sy ny fahantrana maninona ny korotana tokantrano mbola mandaitra aminao fananakalanora misy zavatra mila takatry ny mpino ka tsy fametsahan-tanana fotsiny no ilaina fa fampianarana sy tenin'Andriamanitra mihitsy dia amin'ny alalan'ilay tenin'Andriamanitra iny misy zavatra mivamy mihitsy any anatin'ny saitsika any anatin'ny fotsika misy zavatra miala izany no mahatonga ny za manizingizina foana fa tsy fametrahantanana fotsiny ny ilainao fa tena ianao mila mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy izany mba avantage kely tsika tsy ndreko tsara mba avantage kely ananatsika na ny tombontsoa kely ananatsika mba manana expérience kely tsika manana za tsy miteny hoe za pasteur faratapony indrindra na hoe zay manantona dia ana tsy miresaka an'izany fa mba manana expérience kely tsika hoe hitatsika io hoe zao ny mahatonga ny olo tia mikorotana tokantrano zao ny mahatonga ny reto mpivady reto mahatonga ny vady mampirafy
zao no lakile tokony ataonyity vehivavy ty amahana n'io trosa io zao no fomba ialanao anatin'ity fahantrana ty raha tiany aretina mahazo an'le olona de reto daholo zavatra mila takany misy zavatra ifandraisana anatin'ny fo misy zavatra ifandraisana eo amin'ny sainy misy zavatra ifandraisana eo amin'ny olona mba marana expérience kely amin'izany tsika fahatsapana kely za tsy miteny hoe zany faratapon'ny pastera mahataka-javatra anao fa ary zany ny fampizarana zany no zaraina amintsika zany no ampianarana atsika fa tsy hoe mikorotana ny tokantranao mampirafo mivadinao de videlivrena miala ny devolony fampirafesana miala ny devola non misy zavatra mila fantatrao za mandrakariva de zany mihitsy rehefa misy olona tonga manatona pastera ary zay moa no mba hoe mananatsika expérience kely zay no mba hananatsika olona manjato nefa mba niona tamitsika amina rivony de eo no alalatsika zavatra hoe inona no mahatonga ny vadiny ty olo ty mampirafy tena famosaviana ve tena ody fity ve tena herin'ny maizina ve zavatra ohatr' zao ve aiza ny tena idirany devoly ao aminy de misy zavatra ianaratsika inona ny mahatonga ny trosa tena devolona trosa ve de raha devolony trosa de ahoana nanaovana azy inona daholo ny fomba hiatrehana ao anatin'io fa misy zavatra inona mahatonga ny tsenanao bloqué inona ny mahatonga ny varitra ataonao bloqué tsy mandeha am'izay loha nitsony ny asanao sy ny tsenanao vidiram-bolanao za zany ry havana malala ao amin'ny tompo zay no mahatonga le hoe mahasamy hafa le hoe midelivre olona mpanota sy midelivre hoe manao délivrance na olona mpivavaka fa ny mpivavaka tsy mijanona eo amin'le toerana teo aloha le hoe ametro tanina fotsiny pastera de roi devoly fa misy zavatra mila takatsika satria matony devoly miraikitra ao ka tsy afaka navavaka tsy afaka navavaka délivrance de misy zavatra tokony ho takatra ao zany ao mety amin'ny fitondratenanao mety any amin'ny toetranao mety any amin'ny teny alokon'ny vavanao mety any amin'ny fihetsika ao mety amin'ny fifandraisanao aman'olona misy zavatra mila vahana mety any amin'ny fisainanao mety eo amin'ny fonao mihitsy ka tsy afaka navavaka zany fa tsy maintsy tenin'Andriamanitra ary zany ny secret atsika rehefa le manao délivrance de zany no mahatonga ny olona maro mijoro vavolombelona hoe tsy hoe tsy bivavaka izy tany aloha tsy hoe tsy manana ny fiangonana tsy hoe tsy kristiana fa efa kristianina izy fa saingy nisy zavatra tsy tsapany raha tsy mihaino an'le fampianarana sy toritena izy misy zavatra tsy hitany raha tsy helony mihitsy ay ve zao misy zavatra tokony point tokony hovako zavatra tokony hovako ohatr' zao de manaraka ho azy ny délivrance manaraka ho azy mivavaka de milamina ho azy de zany no mahatonga an'ireny olo reny hoe misy fotoana momba mijoro vavolombelona zany le rehefa mba tonga tato zay re olona de afaka tanteraka nahatsapan'zao satria tsy hoe le vavaka ny tsy mitovy mivavaka mitovy Andriamanitra raha ihany fa misy tsy teknika koa tenin'Andriamanitra mila takatra dao naraka fijorona vavolombelontsika tsy hozaka ny devoly ty vavaka ataoko eto androany ty tsy hozaka satany ty vavaka ataoko anao eto ty manomboka any amin'ny farany arina any izy vehivavy aho iala ao anatin'ny herin'ny demony izy lehilahy aho iala ao anatin'ny herin'ny Lucifer izy vehivavy aho iala ao anatin'ny herin'ny famosaviana Adanana. Alléluia. Ye iza ny anaranao izy? Toly. 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 Ina zavatra nahazo anao? Voninahitro an'Andriamanitra nijoroky vavolombelona mavesatra be tato anatiko tato teto amin'ny foko teo tena mavesatra be de rehefa mivavaka teo de ohatrany misy zavatra manindro na aviato le izy de rehefa nanao délivrance teo de rehefa nanomboka anatoa de le ohatrany hoe mitatra manao azano ny foko de nandoa teo a de rehefa nijanona le izy a de lasa maivana de afaka le manindrona be. Alléluia! Pazo anao mihitsy ve io aretin'io? Za zany le toriteny rehetrarehetra teo zany za iny. Le toriteny rehetrarehetra teo? Za iny. Ianao daholo ny voatifitra amin'ireny? Daholo iny. De anao anisan'le tena rahana. Za iny. Ianao maivana tsara mihitsy ianao zao? Zao. Asifiteka mafy zany! Alléluia! Tahiny tompony anabavy. Iza ny anaranao izy? Marie. Pani.
Marie ina nazo ndrinina misy mandehandeha agnaty kibo anao zany isan'le misy zatra nandehandeha ty reny ia de mandehandeha nanakory izy io mandehandeha de afaty de mandeha tiky anao tonga takeo mbola nisy narary teo mbola nisy take za tonga take de nidelivrena igny amin'izay de afaka zazo ianao na afaka tsara ataovy aleloia mafy sara avy ty loha tsisy raha manako tsony sisy marary tsony nefa ianao misy tony tena marary de magnitika be de misinjika magnano an'izao ty fa tena ianao sita afaka tsy mandainga ianao a tsy mandainga sitany ianao orakoraka aleloia mapy zay ny lazaiko anao hoe eto ihany anao de atsapazava tena ho androany amen izany anaranao ray aman-dreny Nga Justin. iza Nga Justin. nda Justin Yeah. ino raha nazo anao Na za gify tadiny anato. nanino Tsy naheno tadiny. tsy naheno tadinonao io Ona? tsy naheno Tsy naheno. nandritra Sady firy taona narary, sady narary. narary nandritra firy taona Afa misy talohan'ny Christmas. taloha krismasy Yeah. narary foana izy io Narary foa. tianao vavahana teo ka Vavahagna te za dia za tao takaty mbola naregniregny izy koa anao vavahagna. tonga takeo mbola narary izy Mbola narary izy. izy zao karakory Naregny. naivana Naiva. efa sitany Sika. tavy aleloia izy io ty mo izy io Ha? iza le izy ty sa ty alefa ratovy karaha io efa tsy manino Tsy manino. asivitiaka mafy zavy maherezy mandrosina anabavy zovy anaranao Nirina. zovy Nirina. inona nazo anao teo Ty accident moko za takeo accident tamin'ny moto de za andeha taty nandragna mbola tokony le accident tony de tongotra anao dia de de na za nipetraka takeo fa no nivita ny délivrance de afaka reniko tsy magnino fa nanakitaina ty izy mbola narary be io tongotra anao io orina isan'andro izy io orina isanandro sao izy efa tsy manina koa ataovy sao hoe tsy magnino afaka misotisoty kely ve anao alefa sikely jerena kely hoe alleluia sivitehaka mafy zary inona nazo amin'ny mama Marguerite ny anarako narary ny tazo be zay indroa andro de tsy navita na inona mihitsy ary androany anefa nikiry anandeha mivavaka ianao tonga teo zany mbola voan'ny tazo mbola voan'ny tazo be mihitsy a zao anefa tsy naninona raha voavitany amina fa de maiva natanteraka de isorako jesosy fananafaka nanahoana fisehoan'le tazo nazo anao mangatsika sa manakory tena nangatsika de mafana hoditra be a de izany nahazo manahoana ny alohanao ny lohako mavesatra be anao tonga teo mbola nitsatsan'izay mbola tsy de amin'ny forme mihitsy a tonga de teo nanakory anao taorina délivrance tao amin'ny délivrance de efa afaka tanteraka ianao maivamaivana tsara anao maivana zao tsisy mararirary koa tena tsisy mararary aoe tsapaiko tsapaiko tsisy tsony nafa nafana hoditra be anao tao nafana hoditra be sitrany anao zao sitrana lohanao ka manaona ny lohanao tsisy maninona fa le mangatsika le mangatsika zary zao tsempoka alleluia tahiny jesosy maherezy ya azovy anaranao Andrea agnarako ino raha nazo anao misy vonto ambanin'ny sokako ty kato efa na ino me vevonto tady amorogna vevonto de za vao tonga teo narary be raha i de nandeha délivrance take igny regniko raha sitragna na izy take tsy dignykasiagna karaha an'igny fa zao izy sitragna napompogny karahan'izao de tsy maratsy nefa vonto be izy teo ny vonto be izy teo manjavona fivitosany men orakoraka tavy alleluia ino raha nazo anao izany anaranao zovy Sandy anarako sende ya merina voninahitra an'Andriamanitra za fa natsapa hoe mavesatra be fo koa de avakeo za zany anisan'le tenen'ny pasteur teo hoe misy tsatoka rabola bloqué zany na asako na rabola na eny tremble be tanako de maivana fo koa ary tanako misy zavatra niala de ozy izy le fana hoe miala ozy izy na fantrano izy na fahoriny na ranomasy de miala manomboka zao ianao ngany izy de volinetsika teo ia avy anatin'ny kiboko reniko misy zavatra miakatra de nampandoha anahy de mietsiketsika be tanako ankavana ianao anisan'le nandondoha reny teo
Eny efa naivana anao zao. Ya efa maivana sady eniko misokatra ny foko le narary a dia misy zavatra Teo sy navesatra be fonao. Ya tena navesatra be misy terika. De tsy hainao misy raha mararary koa. Eny tompona maherezy. Tsy fitehaka mafy za. Ya ny anabavy ato. Azovy anaranao. Agnarako Luciana. Za vao tonga taketo dia narary be vazagna anay. Nandritra ny toriteny igny za tomagny fo satria narary be vazagna anay. Ie tena mivoto marina izy. Dia vao vita délivrance efa tsy narary tsony izy. Marigna moa fa isan'andro ra dia mihinagna fagnafody fogna dia mba andeha hivavaka zany ihany mba tsy nihinagna fagnafody voninahitra ho an'Andriamanitra fa tsy marary tsony izy ary tsy maregny manentegna tsony za amin'izao. Alleluia. Tatindosiko ambavaka aminarana Jesosy tsy miverina tsony ny aretina. Sitrana tanteraka io. Miala ny fivotosana diavaka. Efa tsy renao manaintena koa? Efa tsy manentegna tsony izy amin'izao. Nefa anao tonga take mbola narary be? Narary be tsy navita ny teny aby za tamin'izao vao tonga take fa narary be izy. Alleluia. Sitrany ianao. Farany mamatia. Azovy anaranao amin'eny. Misy Vasilène. Za take zaho ela be efa 7 taogna zegny nararinao goty. Dia ho ilako akaviady ty zany hoe marary tsy zakako sisany jusqu'à amin'ny lamosina anahy. Za ndraiky tsy zany ndosiko fa le zanako malemy ndosiko taty kay ny anazy zany no rehefa reko hoe sitrany. Amin'izao fotoana zao dia maivagna zany. Alleluia, tsy teka mafy zany. Fa tena marary goty io. Goty io marary tsy afahana mandeha mihitsiny. Tsy afaka lamosina an-tegna jusqu'à ny vavony-tegna marary aby longotra dia tsy afaka mandeha mivonto. Ahoana ny alalanao hoe sitrany ianao? Sitrana tegna reniko maivagna agnana amin'izao. Tsisy raha manay koa. Tsisy raha marary koa za zakeo. Sitrany ianao? Sitrana za. Aiza zanaka. Tsy ho zaka ny tevoly ty vavaka ataoko eto androany ty. Tsy ho zaka satana ty vavaka ataoko anao eto ty. Manomboka any amin'ny farany arina any. Izy vehivavy aho, hiala ao anatin'ny herin'ny démoni. Izy lehilahy aho, hiala ao anatin'ny herin'ny Lucifer. Izy vehivavy aho, hiala ao anatin'ny herin'ny famosaviana. Ho antsika eto Thomas sy Rasiny manodidina. Vahao ny oloko, vahao ny. Ianao varina manaratsy io. Olona maro ngeny efa manomboka tahin'Andriamanitra. Manangana trano, mahazo zavatra maro. Ianao varina manaratsy io. Tino maro nefa tahin'Andriamanitra. Sitrana amin'ny aretiny, mandray fahasoavana. Tonga ny fotoana lehibe sy goavana. Anatanterahana grande délivrance. Hitondrana mambavaka anireo mpivavaka efa resy kivy. Mpivavaka mitady heverin-dalana ary reraka amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao, ananganana ny finonao, andresena ny akivina. Tadidi oary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21-28 janvier ho avy izao, samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso, eto amin'ny trano fivavahana vaoniloko Paradise teo aloha apitan'ny bazary may Ankiriri. Kitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertine Randriary Malala avy any Antananarivo. Ho hitanao ny herin'Andriamanitra, ho hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay. Tsy ho amelantsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo, ny famosaviana, ny oziny ka iova ny fiainanao. Vahao, vahao. Isaorantsika n'Andriamanitra ny fijoroana vavolombelona na raha tsika teo reny. Mina fa voaraitsika tsara na ny zavatra tiako nampitaina na ny fijoroana vavolombelona. Raha fitinina zany ny resaka dia tsotra ihany. Le izy tsy hoe mivavabava-pontsika tsy mety zany. Le mivavaka fahoany io zany tsy mety le hoe délivrena fotsiny dia nareo koa zavarinany ty le hoe mitady mpanompon'Andriamanitra manana fanomezam-pahasoavana manokana. Ekeko fa hoe mety hoe misy zany zay zao mba mety manana fanomezam-pahasoavana ihany, fa tsy ndriko foana ho ale izy hoe misy dingana foana aloha ataonao indrindraindrindra ianao rapina. Fa za riavana tsy mino an'izany hoe ny lanitra raha ve no meny Jesosy ianao, paradisa meninao, fiainana mandrakizay meninao, dia ny fiainanao eto ambonin'ny tany tsy meniny tompo.
ny fanirinao ny valim-bavaka mba handrandrainao de ampijalian'Andriamanitra ianao amin'ny hofatrano de ampijalian'Andriamanitra ianao amin'ny trosa de ozy izy ianao tena sitrapon'ny tompo mihitsy mampijaly amty problème amin'ny tokantranoko ty de ampijalian'Andriamanitra amin'ny aretina non tsy mahafaly an'Andriamanitra mahitatsika mijaly tsy sitrapon'Andriamanitra ny mahitatsika ory fa misy zavatra mila vahana ary tsy délivrance sy fandroana devoly amin'ny alalan'ny vavaka fotsiny fampianarana misy zavatra mila tahaka atsika satria indraindray ry havana ny fitondran-tena anao no mamatotra anao de misy zavatra fomba hiampianarana anao mihitsy ahoana ny fomba ilanao anio fa imbedabe any mahita pino tena hitako eny presque moa zany ny akamaroan'ny olona manantona anao de ndraindray fa mba manana ny fiangonana efa mpivavaka etsero efa manolo tena etsero fa de hita hoe misy zavatra zany eo mihidy mifatotra eo amin'ny fiainany mifatotra re zay no anafana anao ny tompony hitantsika sabotsy ho avy izao 21 janvier no anoizatsika ity grande délivrance ity fa tsy ndreko mandrakariva foana fa nampanoty ianao na ireny mpino efa kivy pino efa reraka pino mbola ampijalian'ny aretina ampijalian'ny fantrana ampijalian'ny oziny tena hitanao tsisy masoandro mangirana tena hitanao mikiatona ny lalana rehetrarehetra de ianao mihitsy no asaiko apina tosika miazo pasteur atao moa zany de le manampy tosika atsika fa tsy hoe pasteur ny anafaka anao fa Jesosy ihany manafaka fa manampy tosika no ataon'ny pasteur sabotsy 21 janvier ho avy izao amin'ny 6 ora maraina tsy diso fotoana io eto mangarano ambadiky Damascos mora hita zay amin'ny trano fivahana vahony oloko mangarano raha eo amin'ny 7 maraina eo toroteny ray ihany no eratsika de eto akiriry eto amin'ny paradise teo aloha ny paradise teo aloha apitan'ny bazary may akiriry eo amin'ny trano fivavahana vahony oloko paradisa apita amin'ny bazary may ankiriry ary manerana ny trano fivahana vahony oloko eto Tamatavy de isy izay vavaka izay zany ny tombo hitantsika ny hitondra ny fampianarana amin'ny moa de mbola ny tenako ihany pasteur tena Randriary Malala hitondra ny vavaka ho anao ihany koa ny tenako ary anampitosika anao de fi ihany naperakitsika hoe tsy maintsy misy zavatra miova tahaka an'ireo olona maro be zay efa nafahan'ny tompo tamin'ny sabotsy teo satria de amina rivony maro ny olona tonga tao ary de amina rivony keo ny olona natsapa teo ny eo zany hoe herin'Andriamanitra nikasika ny fiainany maro amanjatonjato maro ireo olona sitrana satria nampanangatanana ary tsika ny vavolombelo zany de zao hoe vavolombelo zany teniko zany tsika marina ave zany tenin'ny pasteur zany olona manjato misitrana teny eo tao anatin'ny vavaka zay nataotsika dia niarana hitan'izany tsika de vavolombelo lenao tao ataoko fa tsy mandangy pasteur raha miteny an'izany mihoatra lavitra noho izany zavatra mbola ho ataon'ny tompo amin'ity sabotsy ity mametraka mandrapena mandrapitafa felo matompoko ho antsika eto Thomas rasiny mandidina vahaony oloko vahaony ianao varina manaratsy io olona maro ngeny efa manomboka tahin'Andriamanitra manangana trano mahazo zavatra maro ianao varina manaratsy io pino maro nefa tahin'Andriamanitra sitrana amin'ny aretiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo pino mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverin-dalana ary reraka amin'ny fanomponan'Andriamanitra tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tadidio ary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21 28 janvier ho avy izao samy amin'ny 6 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vahony oloko paradise teo aloha apitan'ny bazary may ankiriry hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala avy any Antananarivo hitanao ny herin'Andriamanitra hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amelantsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo ny famosaviana ny oziny ka iova ny fiainanao vahaony vahaony
tsara Jehova